Miresaka zon'olombelona tokoa tsika. Zon'olombelona dia tena manan-danja eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary anisan'ny fototra anankiray iorenan'ny fiainana sy ny fivelarana ny zanak'olombelona izany. Ny fanambarana zanak'olombelona mino fa efa fantatritsika fa efa tamin'ny 770 sy 700 no nisy izany filazana ny zon'olombelona izany, ary makasika ny olona rehetra io, na lahy na vavy na ny ankizy, izany hoe mitovy zo ny olona rehetrarehetra. Fa ny ankizy moa noho ny farefony dia izay misy andrareo dia manana zo arovana manokana izy mba hahafahany mivelatra. Inavy ary ireo zon'olombelona ireo efa reo aseho any ankizy ireo amintsika ireo. Ie, zo any ankizy ny hianatra, ny andeha an-tsekoly. Ny olombelona rehetra na lahy na vavy dia manana zo hianatra manomboka any amin'ny garabola ka hatrany amin'ny fianarana ambony indrindra arak'izay iriny. Ny ankizy moa dia mianatra manoratra, mamaky teny, manisa, ary avy eo manohy mianatra mba hahafahany miasa indray. Rehefa vita soma tsara amin'ny fianarana dia manana zo hiasa indray avy eo mandray karama ihany koa mifanaraka amin'ny asa izay ataony io dia tsy hanavahana na lahy na ny vavy. Erisetra noho izany tsy famelana ny ankizy iray tsy handeha an-tsekoly sy hianatra satria manakana azy tsy azo fanabeazana mendrika sy sahazazy izany. Erisetra ihany koa ny tsy famelana vehivavy na lehilahy iray hiasa toy ny filazana fa ny vehivavy izany tsy mandeha miasa fa natao hikarakara tokantrano anefa izy nikiry sy niezaka mafy nianatra mba hahafahany miasa ny aoriana. Na koa hoe tsy mandray karama mifanaraka amin'ny fianarana sy ny asa ataony aty aoriana fa nitsakitsahana zo fototra izany. Zo antsika manaraka indray ankizy. Zonay no salama. Ie, zo antsika rehetrarehetra, zo any ankizy no salama. Manana zo ny olona tsirairay ho salama ara-batana sy ara-tsaina. Azo fitsaboana fototra raha marary, azo fanafody raha marary, ary azo torohevitra iarovana sy hanatsarana amin'ny fahasalamana. Resahana manokana eto moa ny zo amin'ny fahasalamana ara-pananahana. Manana zo tsika rehetra izao, indrindra fa ianareo ankizy, alala dieny izao momba ny fahasalamana ara-pananahana mba hahafahana misafidy anaoriana ny hoe hiteraka ve aho sa tsy hiteraka ny irina. Manana zo tokoa manko tsy ny olona iray hisafidy hoe hiteraka ve izy sa tsy hiteraka. Manana zo hisafidy koa ny olona iray na vavy na lahy ny fotoana tiany hiterahana, ny isan'ny zaza tiana hateraka ary ny elam-potoana hiterahana. Erisetra noho izany ny tsy fanomezana fahalalana, fiarovana ary fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny olona iray. Erisetra ihany koa ny tsy fanomezana fahalalana olona iray momba ny antsoina hoe fahasalamana ara-pananahana ka tsy hahafahana mandrindra ny fiainana sy ny fiainam-pianakaviana. Inona indray ilay zo antsika manaraka ao? Zo anay no arovana amin'ny erisetra. Ya, misaotra betsaka. Zo ny hoarovana amin'ny erisetra. Tsy hoe kely ny ankizy dia afaka ataony lehibe azy daholo izay tiany atao. Tsy ararotina fa olombelona koa neny zaza. Tokony arovana ny ankizy amin'ny karazana erisetra rehetra, na ara-tsaina io, na ara-batana, na ara-ekonomika satria marefo izy ireo. Tsy isika lehibe no aniraka ny zanantsika hividy sigara na hividy an'ilay consomme kely na kosa anatr'izany andeha hampivarotena azy satria mamelatra azy manoloana ny erisetra izany. Tsy misy manamarina ny erisetra atao amin'ny olona iray na lahy io na vavy, ary izay ara-ny erisetra dia manana zo ny hitory tahaka ny nataon'ilay namantsika teo. Sahy miteny satria manana zo arovana ianao ary azo fanampiana manoloana ny erisetra. Zo antsika manaraka. Zo anay no henoina. Zo any ankizy no henoina. Zo antsika tsirairay avy no henoina, fa zo antsika ihany koa no maneho hevitra. Haintsika lehibe tokoa ilay manao an'ny ankizy manao hoe mangina ankizy na hoe silence hoy maîtresse izay, na koa ilay hoe tsy misy hevitra ho lazainao amin'izany fa mbola zaza ianao tsy mahalala fiainana. Fa manana zo aneho hevitra tahaka ny olombelona rehetra ny ankizy ka tsy azo tapenam-bava.
manana zo aneo hevitra any ampianarana na any an-trano eny fa na dia eny amin'ny fitsarana mahakasika azy azy afaka manana mpisolo vava azy manokana ho azy izy raha ilainy fa ahafaina ioan-kevitra ao anatin'ny fanajana na avy amin'ny ankizy na avy amin'ny lehibe izay mieno sy ampitaina hevitra no mapetraka n'izany zo izany noho izany erisetra ny tsy famelana olona iray aneo hevitra iteny na koa hoe mandrahona na mampitahotra anazy raha vao miteny izy soantsika manaraka rakizy zoanena mivelatra amin'tsehatra maro ye manana zo anana fiainana manokana sy velatra ny ankizy manana zo hoajain'ny ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy izy tsy misy mahazo mamaky ny taratasy izay ho anazy na mitsikilokilo ny entany raha tsy efa nierana taminy mananjo isafidy ny namana izy satria ny fihetsehampony dia tokony hoajaina tsy misy mahazo manery ny ankizy anao fahaisana ranofo fa voasazy izay manao izany noho izany erisetra ny fampanambadiana ny ankizy satria antery izany ary ny lalànantsika 2007-22 dia efa manamaritra tsara fa 7 taona ny miakatra no taona azo anambadiana eto Madagasikara na lahy io na vavy zoan'olona iray koa no misafidy raha anambady izy na tsy ny misafidy izay olona hovadiny ary mbola misafidy koa ny fotoana anambadiany azadiny fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainan'ny ankizy ny fampanambadiana azy tahaka ny erisetra ao tokantrano satria izy mbola kely tsy manana an'izay fahavononana sy fahaiza-manao ao anatin'ny tokantrano izay ho an'ny ankizy vavy manokana dia mahatonga ny voka-dratsy ny fiterahana loloatra toy ny aretina mamany lava ny faharovitan'ny trano-jaza ny fahasaponany zaza ny taina atahorantsika dia ny omamiada ny vozon'ny trano-jaza ary indrindra koa ny fanalan-jaza sy ny fanariana zaza eny amin'ny tatatra izay hitantsika fa tena marobe eny amin'izao fotoana izao na eny angabone satria voaka tsy nirina izy ireny fehana manana zo iana-kalalahana na ny antsontsika hoe doit à la vie et à la survie anana safidy malalaka ary anao hevitra sy andray anjara eo amin'ny fampivelarana ny fiainana ny tsirairay avy doit à la participation na lahy io na vavy na ankizy na lehibe na sembana ary afaka manao hevitra malalaka raha misy tsy fatanterahanyireo dia isika rehetra izao no tompona andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo amin'izany erisetra izany satria manana zo arovana amin'ny erisetra ny olona rehetra